Zava-mahadomela indray aloha hevitsintsika amin'ity herinandro ity. Aminao rehefa sa ditra ny misotro toaka sy mifoka zava-mahadomelina satria nahoana? Ditra ny tena marina. Izy aloha rehefa nefa amin'ny ankapobeny koa zany raha ny tanora amin'izao efa karazana ditra ihany le izy satria tsy dia misy mahafehy an'ilay zava-mahadomelina fa izay mihinana rehetra dia mihinana trop daholo dia ohatran'ny efa lasa ditra ihany le izy fa tsy revo intsony. Amiko ny fisotroana sy ny fisotroana sy diavatra ny hoe ditra le izy satria tsy anatin'ny fitaizana taloha le fitaizana fitizay tsy anatin'ny fitaizana taloha le izy. Amiko aloha raha hoe fisotrosotroana sy ny firevireveny ireny aloha dia karazana ditra ihany aloha amiko aloha izay satria tsy mety tsy hahafehy ny tenanao ianao raha ohatra ka mifokafoka na misotrosotro. Mahavaolana ve ny toaka sy ny zava-mahadomelina satria nahoana? Voame olana satria mahavita ny zavatra tsy mpanao. Tena angamba aloha tsy mahavaolana, mety ny ray andro mety hoe manadino fa mety vao mitambesatra ary ny olana raha ohatra ka mbola ho ampiana ny fisotroana io. Nefa moa raha ny fahitana azy amin'izao ataon'ny olona fanadinoana olana mihitsy io fisotroana sy fidorohana io. Tsy mahavaolana aloha le izy satria ohatran'ny tsy azo lalàna baiboly indray aloha izay fa raha ohatra ka hoe amahaolana zao dia aleo mivavaka ihany fa ny fisotroana sy ny any mandalo fotsiny iny dia io atsio ihany zany le izy. Tsy mahavaolana kosa aloha raha hoe fisotrosotroana sy ny anona kely fa eo ny eo ihany iny mipetraka fa rehefa afaka kely eo dia verina ihany ny olana sy ny problema. Isaky ninona ianao no misotro kely na mifoka sigara na zavatra toy izany? Tsy misotro mihitsy ny hafa rehefa fandraisana any am-piangonana ihany vao misotro. Tena taloha ny mihinana dia izao azy zany na ho kakanao sotro ary na misy fety ohatran'iza na fety ohatran'iza dia tsy mihinana mihitsy aho, tena tsy mandray intsony mihitsy. Ka mifety sa tena tsy misotro mihitsy? Isaky misy événement familial na ohatr'izay aho misotro tsy fa tsy hoe isan'andro na Misotrosotro aloha dia ataoko any fa ny fokafoka kosa aloha tsy mbola nataoko mihitsy any hatramin'izay. Za angamba mifoka aloha dia tsy ataoko mihitsy, za tsy mifoka mihitsy zany na sigara zany na hoe zavatra hafa fa raha ohatra indray hoe eo amin'ny toaka atao hoe eo amin'ny labira ihany tsika dia tsika rehefa fety ihany mandray kely na isaky ny matsiaro zay indray-pandeha isam-bolana angamba zay na hoe isaky ny 3 volana zay vao miketika kely fa tsika tsy dia ao loatra amin'ilay fisotroana zany fa indraindray ihany vao mandray. Fety ny tena mandray mihitsy rehefa fety ary tsy mamy rehefa amin'izay fa mba falifaly dia zay soa betsaka.